Natakalny filoham-pirenena fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany ny lanonana nasionaly fidirana an-tsekoly 2024-2025 satria banga ny toerany teto androany na dia betsaka aza ireo miandrandra ny ahita azy. Ningaingaina izay tsy izy ngabe masoandro loloaviny reto mpianatra sy mpampianatra izany raha ny alokaloka teo ambany chapiteau kosa ireo olona nasaina sasany. Mafana, mangetaheta, maina ny tenda nefa misotro rano am-pilaminana tsara ireo mifanatritava amin'ny vahoaka, izy ireo kosa mitelin-drora. Tsy tataratra ihany koa ny mpandamina satria ny kabary etsy an-daniny mandeha, ny sasany kosa avariana manao zavatra hafa, tsy ny ankizy mpianatra ihany io fa hatramin'ny olon-dehibe. Ventin'ity lanonana ity araka ny nampahafantarina hatramin'izay ny fankalazana nasionaly fidirana an-tsekoly 2024-2025 ny arahana hita nefa teto fa ny tsingerin-taona ny filoha no natao makotroka.